Sendra ny patsairay tsombivava izay no tena mahalaza ity zava-niseho tetsy amin'ny fokotany ambanina mpamarinana nisy sabotsy 17 febroary 2024 tokony ho tamin'ny 7 alina. Tsy nisy nanapo ny manodidina ny orana ihany koa tetsy ankilany ny kija ary indro no nisy varatra mipoaka ka ny antefa teo amin'ity vatolampy anankiray ity araka amin'ny filazan'ireo nanatro maso. Tapoka teo dia nisy ny apaham-bato izay niotsaka avy any ambony ka nifoaka ireo trano telo taty ambany. Fito mianaka avy amin'ny fianakaviana telo samihafa no indray nondaosy ny fahafatesana tampoka vokatra izany akoatra ny fampitehan-javatra maro izay nolalovany ity vatobe ity. Avy hatrany dia nandray andraikitra ny fiadiana ny tanàna Antananarivo renivohitra ka ny io sabotsy alina io ihany dia efa tonga teny an-toerana ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina niezaka ny sikotra ireo razana sy nanafitra ireo sisa velona voatsindry tao ambanin'ilay vato niaraka tamin'ireo fokon'olona teny an-toerana. Ireo nodimandro moa dia naterina teny amin'ny tranopatiny hopitaly Ravoahangy-Andrenavalona ary ireo naratra kosa sy mila fanaraha-maso manokana dia efa nokarakarainy avy eo amin'ny boribory-tany faefatra sy ny solom-bavambahoaka voafidy tao amin'ity firaisana ity ny saran'ny fitsaboana azy ihany koa dia natolotra araka izany. Fa toy izao indrindra ny fanazavana no entin'Andriamatoa Zanô izay ponina eny an-toerana nanatro maso ny fisehon'ny loza. Tokotokony tamin'ny valivalo sasany teo zany nisy avo be le orana dia nisy tseratra kotroka be dia ohatrany hoe fidomy varatra zany le vato fahafantarako azy dia nipidi dia zay tonga dia nanjera tao amina io dia le zanako rovavo moa nitototra tao dia za zany namoaka n'le izy tao anaty tototry ny tany tao fa mba afisasoana tsara zany hoe naratra ihany izy aloha dia mivadiko zany ny tongony no naratra. Maty tato 5 dia tato 2 tato amin'ity tambara zany fito aloha zany ny tena hita ny rehako fa ny ndray tsy dia tsy rehako. Izy tonga dia fianakaviana ray ilay maty tao? Le tato tonga dia fianakaviana ray mihitsy izy efa mianaka mihitsy tonga dia maty tao. Fa ny anahy moa zany ta tsy mba avitra somatsara ny vady aman-janako fa ny trano tena potika tanteraka tsisy raisina intsony mihitsy. Inona ny eritreretin'ny andraikitra pokotany raisina amin'izany? Dia miankina hoe miandry fifandray raisan'ny fokotany zany zay aloha zao zava-misy zao sy fitondra miantso fitondram-panjakana zay mba hijerany fa tena tonga dia tsy misy ninina intsony. Zao akoditra zao sisa ny zava-misy fa tonga dia very tsisy azo raisina intsony zany. Fa koatr'izay dia tonga nampahery ny fianakaviana manamanjo vokatry ity loza ity ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ny solom-bavambahoaka ary ireo mpanolontsaina ny tanàna ny harivan'ny alahady 17 febroary 2024. Ankoatra ny fitsapana elo dia mbola izy ihany koa ny fikarakarana ireo fianakaviana ny arambona sy ny ravatrano ho ataony fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsara manamarika fa navantana tetsy amin'ny INFP Mahamasina avokoa ireo razana rehefa vita amin'ny fikarakarana rehetra teo anivon'ny hopitaly. Eny izy menakavy manoloana izao tsy maintsy anekitsika ny sitrapon'Andriamanitra izao